feno 5 taona kosa ny fiara-miasa nisy teo amin'ny Madagasikara sy ny firenena sinoa. Mamafisina hatrany izany ary ahafahana mitaratra izany ny fitsidiana nataon'ny ministry ny raharaham-bahiny sinoa teto Madagasikara ny farany herinandro teo. Tonga teto Madagasikara ny sabotsy teo ny ministry ny raharaham-bahiny sinoa Wang Yi fitsidiana voalohany sy nataony ivelan'ny firenena moa izy ity tamin'ity taona ity. Niresaka ny fomba tokony ahafahan'ny firenena sinoa manamafy ny fiara-miasa amin'ny firenena malagasy moa no tena antondiany izay niaonany tamin'ny filoham-pirenena teny amin'ny lapam-panjakana ny Avoloha sy ny fiaonany tamin'ny ministry ny raharaham-bahiny malagasy Atala Beatrice Tetsianosy ny sabotsy hariva teo. Marina tokoa fa tonga eto amintsika ny ministry ny raharaham-bahiny ary ny antondiny moa dia efa araka ny lazaintsika reny hoe ny ministry ny raharaham-bahiny sinoa zany dia nandritra ny 20 taona izay dia mametraka ao anatin'ny fifandraisany amin'ny ivelany ny hoe mitsidika firenena afrikanina amin'ny isa-taona dia mametraka izy hoe efatra na 5 isa-taona. Amin'ity taona ity zany rehefa tonga teto moa ny tenanay aloha zany dia nandefa taratasy tany aminy rehefa nalala an'izay dia nilaza hoe mba mangataka anao izay mba hametraka ny i Madagasikara ao anatin'ny toerana hotsidinao indray andro any. Dia namaly moa zany izy ary 5 ny firenena hotsidiny amin'ity taona ity Madagasikara zany nataony voalohany amin'izao fahatongavan izao. Inona moa midika inona moa izany? Midika aloha fanamafisana ny fiaraha-miasantsika amin'ny sinoa amin'izareo sinoa izay ataoko hoe nandritra ny fotoana lavalava izay dia tena mihatsara tokoa ary dia fanamafisana an'izay fiaraha-miasa izay zany indrindra ny antodiany maromaro ny zavatra ny fampiresahana fa dia izay no antodiany eto amintsika eto. Panao gazety sinoa maro no nanaraka ity ministry ity ankoatra ireo tompony raiky mpanjakana maro ao amin'ny ministera Gedidindy nanainga omaly marana ihany moa izy hiazo ny firenena afrikanina hafa indray.